hoeny amin'iny manodidina nalakely indray isika ao anatin'ity fanadiadina ity. Sahiran-tsaina ireo mpivarotra mampiasa ny trano lehibe fifankatiavana etsy Soarano ankehitriny. Olona roa mantsy no nilaza fa mitantana ity toerana ity ka tsy hain'ireo mpivarotra intsony ny tena marina sy arahina. Mangataka amin'ny tompon'andraikitra izy ireo mba hamoaka ny tena marina mikasika ity raharaha ity. Ny andinindin'izay. Mbola miteraka resabe ihany ankehitriny ilay tsena iray etsy Soarano any orinasa fifankatiavana. Anisan'ny fananan'ny EPP Soarano ity ka misy ireo olona natao hitantana izany. Rehefa misy ny fiantsoana tolobarotra nataon'ny komina Antananarivo dia nisy olona nahazo ny fitantanana ilay toerana. Ireo mpitantana ny toerana teo aloha nefa dia mbola milaza fa izy ireo no mitantana io toerana io. Lasa tsy fantatry ny ireo mpivarotra mpanofa intsony izay tena marina ka mahatonga savorivory amin'izy ireo. Zay zany le mpivarotra amin'ny fifankatiavana. Zay zany tena mahatsapa hoe mahatsiaro ohatrany hoe marary zany ny fieretseretanay mandinika an'le zava-misy zany satria io toerana io zany toeram-pivarotanay, toerana ivelomanay. Zay nefa ny ohatrany mahatsiaro hoe voaporiporitra zay am'izao zany satria reto olona le nifanaraka amin'le milaza samy tompon'ny trano zany samy mampiantso anay. Antsona zay hoe zay ny tompony dia ny ato koa milaza tompony. Zay tsy mandany le zay milaza ho tompony fa tokony hifanantona tsara ireo olona reo zany le olona nifanaraka tamin'ny voalohany iza nanolotra n'ity zavatra ty tsena ty any sonoa dia iza manala azy eo ohatra. Dia mifanantona zareo mifanaraka raha fa ohatra ka fa esorina le sonoa zany dia mifanantona zareo hoe mba tokony hampanantsondry zareo zay miaraka amindry zareo hoe ty zavatra ty efa lasanay fa tsy any sonoa tsony. Dia tahaka zay koa le sonoa tokony hanolotra n'le izan'le olona vaovao hoe ty zavatra ty efa lasan'reto olona reto fa tsy za tsony mitantana azy. Miantso ireo tompon'andraikitra ireo mpivarotra mba hamoaka mazava izay tena tompon'ny toerana na ny andoavana ny ofatsena za moa tsy fantatry ireo mpivarotra intsony. Tokony hoe miafishe direkta tsara mihitsiny hoe ity ny tompon'le tsena mahazo an'le tsena tena ara-dalàna ohatran'ireny misio reny zany hoe ity ny tompon'andraikitry ny tsena vaovao. Ohatrany hoe ny sosiete ianina dia mivadika amin'ny anarany ianina dia izay anaran'le tompon'le tsena zany hoe dia zay mandofa trano. Mbola tantara mitoy ity olana ity satria dia milaza ny si anaiky moa ireo olona mitantana ny toerana teo aloha. Nisy ny kolokolo avolenta tao amin'ny fanatanterahana ilay tolobidy raha ny voalazan'izy ireo.